Araky ny fanambarateo miandry ny lalao ny makiny zany tsika aloha fa araky ny fanambarateo dia manana vahiny tsika hany avy eo amin'ny Ligue Analamanga sy ny eo anivon'ny mpitsara ihany koa. Avy ato akaviana menadato ny matorako to malala fenasina filohan'ny Ligue Analamanga avy ato akavanana kosa andriamato Ramarla Zanarlala zay filohan'ny CRA eto Analamanga filohan'ireo mpitsara moa izany miaraba nareo ny fandarana mahery ary misaotrana ihany koa nanaiky vahiny amin'izao ariva izao. Ya dia faly miaraba anareo menada ary faly miaraba ihany koa mpanaraka ny fandarana mahery amin'izao fotoana izao. Ya. Fantanina voalohany avy hatrany andriamato président metefany aminao andro fahafitotsika tamin'ity farany herinandro ity zany hoe misasaka ny faninanana raha ho an'ny top 14 tao anatin'izay herinandro maromaro nanatomboana ny faninanana izay dia somary nafapana ihany tao anatin'ny tontolo ho anareo mpikarakara aloha ananahoana ny zava-bita hatreto. Inona ny azo ambara? Ny azo ambara mahakasika ny fifaninanana eto Analamanga ray manontolo no resahana misotra antsakany sy andavany avokoa zany fandarana asa zay nokasain'ny Ligue Analamanga hatreto aloha zany satria akoatran'ny lalao zay karakaraina eny an-kianja dia misy ihany koa ny formation zay natao dia totosa antsaka sy andavany reny fandarana asa reny fa mahakasika ny top 14 manokana dia tahaka nisy ataona dia tapitra zay ny lalao fito ho an'ny top 14 zany eo no ahafahana mamantatra kely hoe maiza ho aiza ny fileona tsirairay tao anatin'izay fifaninanana izay dia mitsahatra kely ilay lalao mba ahafahana manome toromarika vaovao indray zany ho an'ireo mpifanandrina. Efa nyteny izay mihitsy moa zany tena anisany atongavany anao eto koa andriamato filoha efa nyteny izay hoe toromarika vaovao zay anao ny avoteo zao tsika anisan'ny voaresaka le hoe nisy ndray le hoe fimenomenomana mikasika ny lafin'ny fitsarana tonga dia izay no resantsika angamba ahoana inona indray ny zavatra oeritreretinareo zany zao ao anatin'izay hoe fitsanonana fiatoana kely zay isy hoe ny zavatra oeritreretina ho tanterahana indray hoe mandritra an'izay aloha ao anatin'ny hoe toromarika vaovao ihany koa omena. Ny mahakasika ny tontolon'ny fitsarana angamba ny efa eto ihany ny président CRA dia misy foana ny fiarah-miasan'ny Ligue Analamanga sy ny corps arbitral zany izay isaorana be dia be moa zany fa tena mifandray tanteraka izay tsy misy fisalasalana fa tena mifanome tanana mba ahafahana manatsara hatrany zany ilay tontolon'ny fitsarana eto amin'ny tontolon'ny rugby ka omeko anazy avy hatrany angamba fitenenana. Izay mihitsy tonga dia metrahako fanontaniana satria tena mety efa any aminao tanteraka mihitsy ilay izy andriamato filohan'ny CRA eto Analamanga satria mitodika any aminao zao ny tia baolina lavalava rehetra indrindra ny mpilalao satria ianareo tsara ny tena hoe azo lazaina hoe miteraka resa be zany ety ivelan'ny kianja akoatry ny lalao. Inona ny azonao ambara mandre rafezina nyzay hoe andro maromaro nanamboana ny faninanana izay? Ya, misaotra indrindra amin'ilay fanontaniana voalohany teny aloha zao dia miaraba anareo mianadahy dia miaraba ny mpankafy ny baolina lavalava zay manaraka atsika amin'izao fotoana. Ny teny hoteneko angamba dia tsotra fotsiny ny mety agaga angamba ny ray andro any dia ny hoe tsisy mitabataba momba mpitsara ao aorianany matsa anankiray izay iverina fa misy tsy maintsy misy mandresy misy mipandresy zany koa tsy miteka hoe manala mpitsara fa iveriko mahaela ny tena tao anatiny ihany naminafo surtout tao amin'ny izay fitsaran'izay dia le hoe fahaizana angamba ny amiko na ny toe-tsaina zany tondrantsika nyty baolina rugby ity satria iveriko zany fa tafiditra amin'ny dolo zany tsika rehetra zay ataoko anatin'ny hoe kitapo ray lehibe zany manomboka ny fédération ny ligue tsirairay zahay mpitsara ny mpilalao ny dirigeant de club anisan'izany koa mialatsiny tonga dia nareo mpanao gazety toe-tsaina zay za satria zao somary efa teniko any zay zavatra hoe matetitetika fa averiko ihany koa tsy maninona ny baolina rugby eto Madagasikara dia anisan'ny sarotra tsaraina indrindra. Ny antony dia betsaka ny faotiny ray miseho zany hoe raha fitiniko tsotsotra zany izy ny mpitsara dia ny lalao ilay tsara ny lalao zany
ataoko amin'ny teny baika dia ny jeu fotsiny tokony tsaraina matetika nefany a misy faoty a ndray mipetaka mivoaka anatin'ny fotoana anankiray 3-4 dia sahirana zany tsara miseria ny situation anankiray miseho satria faoty 4 ndray miseho fa maninona ny faoty 4 ndray miseho satria everiko ny tenako zao fa misy zavatra tsy tafita mialatsiny ny tenin'ny mpanazatra tsy ny mpanazatra mampita ny lalao sy ny règle ihany koa ny ampilalao mety zavatra ohatran'izao tsy azo atao ohatra voalaza ny lalàna dia tsy azo atao manisy totondry na manitsaka zoera na mandrangotra zoera eny ambony kaza ireo zavatra ireo nefa dia ireo matetika miseho anatin'ireo groupement reny ka tsy pitsara kosa nge ny diso amin'izany raha izay zavatra reny miseho lasa vanina hitady an'izay surveiller an'izay zavatra reny pitsara raha tokony ilalao baolina madio ny tsara iny zay zany anisan'ny be dehibe koa zany anisan'ny faharoa ngamba nakaiky tsy ho lavabe ny teny koa ny zava-dehibe amin'ny lalao rugby dia zao ny mialatsiny amin'ny teny baika ny continuité de zany hoe ny baolina rehefa ao amin'ny tany misy ny placage dia tokony tsisy lalao tsony na nizaniza fa eto amintsika io zavatra oa dia vao amin'ny tany ny baolina ka misy olona menjero be dehibe ny fampitangitangina eo ny eo ihany ka tsy tokony ho zay ve aloha ny diovina dia moramora kokoa amin'ny tsara no tsara n'le baolina rehefa avy eo farany angambana maranako lizy eo amin'ny pitsara koa zany zay ny ohatry hoe tsy manala pitsara ny tena misy aloha miezaka ary eo ny président ligue dia nametraka zay politique de relève zay satria efa misy be dehibe koa ny tranaigny ny pitsara ao tsara angamba raha mba va mitodika amin'le hoe iza mba tokony sola ireo lehibe reo satria misy banga rehefa kelikely eo ny manahirana nefa raha mampidira le tanoranora miditra ny resaka hoe tsy mahazaka maty zany reo ka rovina zany tsika vao hijery an'izay relève zany amina resaka fitsaran'izay ny filohan'ny mpitsara teo zany teny hoe anisan'ny mbola isan'ireo zareo be dabe amin'izao fotoana zao andremato président ligue le hoe zavatra akoatra ny tena lalao zany aiza ho aiza indray nareo am'izay misy hoe zany ny mpilalao ndray rehefa zany zao tokony moatsaraina ny tsy tena hoe fahaizany fa ny toetsaina satria raha ny fanazavan'ny filohan'ny CRA teo mantsy zao dia resaka teknika be mihitsy zahay zavatra nyresahan'izay a ny mpilalao ve mahafantatra an'izay mahatsapa an'izay ve ny mpilalao andraikitrizany tokony ampahafantatra an'izay amin'ny mpilalao mba tsy isin'izay fomeniminy satria ny mpijery sy ny mpilalao matetika dia tena mahitsy mihitsy izy miteny satria mieritreritra izy fa mahafantatra n'ilay lalàna intely le taranjabola lavalava araka ny fomba fijeriny a dia samy teny izy hoe nitongilana na mangalatra ho an'ny ekipa izao nareo fa tsy mitsara ny tokony ho izy ia mahakasika an'izay zavatra io misy fahamarinana no tenen'ny filohan'ny CRA teo araka ny teneniko tamin'ny voalohany hoe tsy ny lalao eny an-kianja ihany a no fandaranasan'ny ligue Analamanga fa misy ny fiarana miasa amin'ny fédération ihany koa izay a resaka formation zany tena tokony be dehibe resaka formation sy recyclage na eo amin'ny arbitre na eo amin'ny joueur na eo amin'ny resaka mpanazatra zany a tokony isy foana io formation sy recyclage io ny zavatra mahagaga nefa ny ary tsy mahaminatra no teny an'izay fa tokony eto zany tokony hiova ny toetsain'ny tsirairay fa rehefa misy antsoavo ataonay mpitantana zany na fédération io na ligue Analamanga zany tsy maintsy miara-miasa foana antsiny ireo rafitra anankiroa reo a miaraka amin'ny section dia tokony ho avy ny mpanazatra anaraka an'ireny formation reny zay formation amin'ireny no entina ampitainany amin'ireo mpilalao zay zany ny zavatra anankiray hitanay hoe ohatrany hoe lesoka ho an'ny mpilalao zany hoe ny mpanazatra ihany koa tsy qualifié zany tokony manana qualification ihany koa zany reo mpanazatra ao anatin'ny top 14 zay ezahan'ny mpanazatra ohatrany karazana tsinotsiny aviny ihany nefa ny tena zava-dehibe fandratoana matetika misy fifanana andremato filoha zay karakarain'ny fédération fa manatrika an'ireny sy mijery an'ireny fa zara raha misy mpanazatra ny top 14 tonga manatrika an'ilay fifarana inona mahatonga an'izay ohatrany hoe tsy mety amin'zareo ve le sa hoe le zavatra omenao mihitsy ny zavatra tsy mety amin'intsony mahatonga an'izay ka zay ny antony nampatonga ny teny teo hoe lesoka tokony ho arenina ary mbola any an-tanako ihany atrany zany mpanazatra ny rugby eto Analamanga na eto Madagasikara mihitsy rehefa misy formation omeny mpitantana dia tokony hanatrika an'ireny matoa ny mpitantana zany karakara an'ireny dia hita fa misy zavatra tokony ho ampitaina zava-baovao sy ny zavatra tena ilaina anaty le tontolo mihitsy a hoentina hanatsarana an'le jeu
fa matetika tsinontsiny avintsika reny dia zay mampatonga an'lay hoe rehefa misy faharesena any amin'ilay fileovana dia alefa any ampitsara le fimenomenonana zany hoe noho ny mpitsarana tonga an'izao fa misy ihany koa part de responsabilité zay ingeza goavana koa avy any amin'ny fileovana mampitonga amin'ny fileovana resy indraindray amin'ireny lalao reny na resika ohatra zao ny amindro any mato filohan'ny gera ohatraohatry ny ahoana zany fandaminana fanindrena mpitsara satria matetika reny eky anjay zany raha vao misy lalao dia hoe ianona no mitsara an'io dia ianona hono tsy maintsy mandresy amin'io resaka ety amin'ny sisiny ety anjorony zay ampitaina aminareo mpikarakara ohatraohatry ny ahoana zany mba hampafantarany io la hoe izao any fomba fanindrena mpitsara itsara hitantana lalao anankiray ia mikasika an'izay moa misy an'le ianona hono zao ianona zay ke mahatonga le ploka misy ary amin'ny ary amin'ny récupé satria samy manana ny hevitra sy ny heritreny samy mandefa le heritreritra lavitra be ianona hono izy io taloha zany zay moa tokony izy raha teo ny arbitre moa manana commission na masera zay commission régionale des arbitres io miandraikitra ny lafina ara-teknika ny mpitsara na amina formation io na amin'ny formation continue na amin'ny fanindrena tateorina moa zany zay veriko fa mety any izy dia niara-miasa ny sera sy ny président ny ligue mihitsy mametaka an'izay zavatra zay mba niverina angamba fa mety izy mba ilana an'le hoe mietreritra meloha le olona dia tsy manao fanindrena mihitsy zay raha tsy ny andro ko andro ilalaovan'io an'io miaraka amin'ny filohan'ny ligue eo samy mandinika dia mahita izy mety izy any tsy mety sarota dia sarotra izy fa mpitsara dia tsy maleo tena fe zany nareo mpitsara ao anatin'le matombola misy miaraka amin'ny ligue satria zany tokony izy mako anjaran'ny ligue fitantanana an'ilay faninana amin'ny ankapobeny nareo mpitsara dia tokony anana an'izay fahaleovatena nareo manokan'izay tena tokony zay tokoa maleo tena tokoa ny tokony izy fa io moa zay le hoe mahafa kely ny rugby zay veriko fa raha izay zay ny aloha mampilamindamina ny eritreritry ny olona zay verinay fa tsy dia tena misy fiatraikany loatra ny amin'ny fomba fitsarana izy dia resaka dia miaraka amin'ny ligue tompona andraikitra amin'ny ligue zay président moa io no miaraka mandinika tsara ty na ty satria izay ngamba ny vernefa mampilamina azy aloha atreto aloha hoanareo ny vompitsara moa zany isaky ninona ny misy hoe fiofanana na hoe fanampiana ny fahaizana efa misy zany raha hoaniny eto amin'ny sera eto Analamanga dia tonga dia toizako loha izy misy ve ny fivorianareo ohatra amin'ny aty amin'ny mpilalao ihany misy ny voasazy amina matsa firy zao mpitsara eto Analamanga hoe mahazaka ny top 14 raha ohatra ka izay maray le fantanina dia asesiko ny fambaleza raha izy ho tatetiko aloha ny mpitsara aloha zany dia mivory isaky ny latsinainy dia eo manao critique ny d'arbitrage nandritra ny herinandro ny journée zany sy eo teo aloha dia manao critique ny arbitre tsirairay dia manasazy ny arbitre tsirairay zay verina fa tsy mety ny ataony nahita fa satria misy superviseur reo no mahita zao ny fomba fitsaranao ny baolina atao araka ny règle dia tsy mety dia mandraisana fepetra reny mana compétition na discipline ny mpitsara diny dia mamoaka sazy mona ny mpitsara ihany manaraka izay fantanina teo hoe ahoana formation sy ny karazany io moa fa viteniko teo fa nao formation zay teo dia ahoana fipetraka le izy taty aoriny zay amin'ny lafiny formation miezaka na mitondra fivoarana satria hatramin'izay zany dia mianatra dia tableau dia théorie fa mivoina kely tamin'izay dia manao terrain misy ny arbitre satria ilana tsiny kosa fa raha mpitsara tsy mahay jeu iverinay fa tsy afaky ny tsarany io zay zany iverina hitaneta ty rehefa nandinika zany zay isaky ny larobila zay dia manao baolina miditra manao baolina nisy dia miaina an'lay lalao dia eo koa nanitseny mpitsara zay iverina fa hofanina mandray sifflet dia eny zay ohatrany hoe manao entraînement koa zany mpitsara eny zany ny fomba ny fantania manaraka amba sao dia misy latsaka fa zany hoe ny mpitsara hoe zany miaina ny mpitsara anankiray hoe zany miaina amin'izao avy amin'ny fotoana antsika zao hoe amin'ny top 14 ty zany mpitsara ny top 14 hoe miaina amin'ny fitsarana hoe mikarama amin'io hoe zany zay ny tiako teneniny zay ny tena dia zay le nanapiko an'le izy te hoe manana firitsika ny tena mpitsara azo iverina fa hoe mahazaka ny top 14 ia ny isa mpitsara ngamba eto Antananarivo zao eo amin'ny zato eo fa ozy izy nareo firy ny eo amin'ny top 14 raha isaky ny journée zany raha misy match fito tokony hita farafara zay arbitre afovoany
mahavita top 14 tokony hitan'izay isan-kerinandro io isan-kerinandro nefa eritreretina sady fa amin'ny herinandro ambony tokony tsy vetina amin'le club zay zany eritreretina dosy dia zavatra zay raha malala koa nefa fantamina tsara fipetraka hoe mikarama amin'io marina ve manana ny asa nazy manokana tsirairay dolo reo olonreo rehefa tonga amin'ny fotoana efa mivory latsiny dia misy be dia be ny tsy afaka satria niaraka asy i tsy afaka izay ny alahady tsy afaka izay ny asabotsy tsisy zavatra tonga dia tsoronety fa enda amin'ny teny azo amin'io fa tsy karama na salera angamba ny alina amin'io dia zay mahatonga le zay mahatonga le somary tapitapoka dalaka le dia lasa mahita fa na miverina foana ty mpitsary ty zay zavatra zay manahirana be zay io zany zao raha mandiny tia tsara dia mametraka hoe ty efa miverina tamin'ny tavabolana tamin'ny ty ohatra ny aratsiako sy fa afaka raha tokom-bola na verindreo iny iny dia mbola misy mahita ny olona ity nefa tsara sarotra be le izy tena sarotra dia sarotra tena ianao tsy maintsy mijery tempérament le mpitsara ny caractère le mpitsara le niveau le mpitsara ty mpitsara ty manahoana le rythme le jeu mety eritreretinao daholo ianona mazaka an'izay be dia be zany le ka ataoko hoe paramètre etiniana zany amin'ny famesana aona zany président Finosina hoe inona zany efa nytenenin'ny président CRT le hoe tsy fahampiana resaka relève ny tena manana koa ahoana ny atrehana zay zany ho anareo amin'izao ka zay indrindra misy fiaraha-miasa matotra ao amin'ny corps arbitral sy ny ligne Nalamanga moa zany nefa nisy le formation zay natao teo namoaka arbitre voaroapolo ny ligne Nalamanga niaraka tamin'ny CRA zany dia amin'izao fotoana zao koa mbola miezaka manao recrutement manao formation ny arbitre vaovao ihany koa zany zao tsy tapotra treo zany le satria tena hitanay zany tsapanay rehefa manao le destination zay dia tena hoe hitanay le izy hoe tena mila le izy mila fa tsy vitan'ireo efa misy ireo fotsiny fa njala aloha zany manome satisfaction an'le tontolo mihitsy mena satisfaction fa mba hisoroana an'le resa be mandeha tsy eroa zany dia zay ny tena hoe tsy misy ohatra ny hoe formation de recyclage zany io dia ny zavatra anankiray ngamba tena teneniko amin'ny mpitsara efa za moa zany manatrika ny vivin'ny mpitsara indraindray dia tonga any dia miteny hoe rehefa mitsara lalao dia saina madio sy fo madio ny entina mitsara lalao tsy asiana tompo sy ala fa zay fotsiny ihany ny tena tokony izy amin'io dia mahay règle dia mahay jeu anao tsy afaka misaraka ireo zavatra anankiroa ireo dia mandeha io tontolon'ny fitsarana io fa mino fa zay daholo ny toetsain'ny tsirairay fa misy le ohatrany hoe any amin'le côté resy somary mahita an'le io le mpitsara nge tsy tonga lafatra tsy anjely fa mbo manao erreur ihany koa izy fa zany akory tsy midika hoe any amin'ny erreur iny na dia tena fototry ny faharesena mba famela ihany koa indraindray misy raha tena hoe tena ngeza be le faute nataon'le mpitsara dia manasady zay farany angambany ana firy taona eo moa zany ny président séral hoe ho an'ny olona ray hoe manapa-kevitra hoe ndeha hanao mpitsarana rugby fi mila firy taona eo izy va hoe mety afaka lalao amina top 14 ohatra satria ny top 14 moa zany zao ny hoe référence raha hoe resaka fifananana eto amintsika izay zany na manao recrutement tsy mibahana be hoe tonga dia top 14 nety tsy mety miakatraka tsy moramora le anina fa arakaraky ny fahazotoany sy fizotrany ariana ny afahana hoe ty olo ty mana niveau afaka hitsara top 14 tsy top 14 ihany bandina fa ny international mihitsy iny zany misy le isa dia dika zay dia mitodika amin'ny critère ny recrutement dia taloha zany nametraky afaka miditra daholo ny rehetrarehetra dia na zany ary mbola vitsy any tonga satria ohatrany hita fa milaina ihany le ataoko hoe faripaizana farafarany hoe BBC nanany le izy zay hiditra satria ao le misy fandalina misy fianarana misy ny rehetrarehetra fa tsy hoe hitsoka sofle fotsiny misy fandalina larina amin'ny ara-tsaina ara-psikolozika ny fizika ao daholo nametraka zany zay mireto hoe eo amin'ny 5 amin'ny 3 taona zany farafahalehibe dia ty amin'ny 20 taona 20 taona dia azony raisina zany na zanajana mbola vitsy foana ny tonga eo tena vitsy tokoa satria ny ankizy maro aloha tonga dia tsoroko aminareo fa vitsy ny makoa satria mizamiza kosa aloha raha mbola eto amintsika mahita le mahasika be le récupé dia mitakemitra taona fandalina ho an'ny filohan'ny ligina Nalamanga mizesaka n'le fanovana toe-tsaina any ny mpilalao rehetra moa zany indrindra fa reo mandrafitra ny ekipa pirenena tokony modely
dia miato anatin'ny fleuve ato anatin'ny liginanalamanga mahatsapa nefa nitato ato ndrematofiloa fa somary misy ihany ny fioara-pefy tsirairay ataon'ireo mpilalao inona ny fipetra raisinareo mahakasika an'izy ireny inona ihany koa ny tena tsipinao an'izy ireo mahakasika ny mpilalao rugby aloha ny lalao rugby fa teneniko fa moa amin'zarareo tsy eny kianja ihany tsy amin'ny kianja maintso ihany fa misy an'ilay école de rugby école de la vie fiainana misy le rugby zany dia ampiarina ty amin'ny fiarahamonina tontolo zany a miezaky mitaizany mpilalao tsirairay avy dia misy moa ny ray roa na telo amin'ireny mpilalao reny indraindray mieritreritra ny tena nefa mahay angamba mahay amin'ny rugby dia hoe tsy voafetsony diso be ny toe-tsaina tahaka izay satria miainao anatina fiarahamonina foana ianao mianatra zavatra foana ianao fa tsy tapipahaizana zany ianao mbola afaka tokony iotra ianao fa tsy atreo akory ny fahaizanao fa raha mieritreritra an'izay hoe fa ianao ny topy dia tsy afaka mivelatra intsony ianao dia anjany lasa fatiantoka anao zay dia liginanalamanga tena manasa azy ary tena mandray fipetra entitra mihitsy raha toka misy an'ireny mpilalao reny zany miny tsy manaja ny rafitra zay mipetraka fa io fanajana sy fanomezana lanjan'ilay sy asin'ilay lalao sy lay zavatra tianao mampandrosan'io zavatra io ary mampandrosanao ihany koa dia mila olombanina zany atao anatin'ny tontolon'ny rugby ka tokony tonga saina daholo ny tsirairay ary eto no zavatra anankiray ampidiriko anatin'izay zavatra izay hoe namaky gazety indray maly angambany izy iny somary naraha io ihany mahatokony andraikitra voalohany tenako anatin'ny tontolon'ny rugby eto Analamanga dia nahita hoe mpanao rugby anankiroa voatifitra tetsy makadikely sa masay tonga dia confirmé be le izy misy confirmation be le izy hoe mpanao rugby tokony mba lalinina ihany dia zavatra eny fa misy ihany koa ny olona miafina anatin'ny rugby fa raha tena mpilalao rugby dia voataizanay izay miezaka mitaizana mpanao rugby araka ny tokony izy amin'ny mahaolombanina anazy fa tsy dia tena tokony misokapotaka foana le rugby ivoana amin'ny ivelan'ny fiarahamonina fa aloha izay rugby hiditra anatin'ny fiarahamonina fa zay nanao fiarahamonina amaraparantsika andriamatofiloa misy le isaky ny misasaka ny faninanana dia misy ilay tambiny na vola averinareo any amin'ny club manao an'izay amin'ity lalao ihany koa zao lasa mifindra tanteraka eny amikanja makely ny fanamboarana ety amin'ny Malakama matiatoka ve nareo sa mahazo tombo mety aminareo reny tampena lasa hoe matiantoka aloha miliginy Malamanga tsy mitady tombony akory zahay fa resaka fandraharana sy resaka fampanandehanana ny raharaha reny satria tsy maintsy misy zany ny fikarakarana ny lalao zay mahavita an'ireny lalao reny tsika dia zay antony mampatonga an'izy misy vididirana raha iarina nikanjan'ny Malakamina sy Makia aloha zany amin'izao fotoana izao dia hita misy différence be le izy satria mbola tsy mahazatra ny olona loatra nikanjan'ny Makia zany dia somary mbola vitsivitsy ireo mpijery ny tonga eny tsy mitovy amin'ny Malakamina velively misy amin'ny olona tonga manatrika lalao raha ireny lalao matrehana amin'ny andro eny zao nataotao Malakamina mety amin'ny 4000 na 3500 personnes tany ny olona tonga tamin'ireny nefa tamin'ity tsy personnes tonga ngambany mareo nahita ny sabotsy tena zara ritsy mpijery ny fampandehanandrana tsy maintsy atao zany satria misy lalao tsy maintsy atao misy formation tsy maintsy atrehanao misy frais madinidinika ao ny frais d'arbitrage ao ny frais sécurité sy ny service d'ordre sy karazany zay ambindavy eo no averina amin'ny fileovana mba ahafahany mamoy an'ilay fifaninanana dia mbola mijery an'izay zany liginanalamanga hoe aiza ny laram-pahamehana misy an'ilay junior sy vehivavy ihany koa nefa mbola fandarana lasa ny liginanalamanga amarana tanteraka n'ilay resaka tsika andriamatofilohan'ny sera inona zany no afatra na teny atsipinao ho an'ny mpilalao ho an'ny mpanazatra ho an'ny mpijery indrindrindrindra ihany koa ao anatin'ity taranja baolina lavalava ity mba hitoniny zay atao hoe fimenomenomana iny ekianja zay satria lalao ny alehantsika eny fahafinaretana ny an'ny mpijery no ale eny ia ohatrany fa anina ihany ny tena hoe mba tongavany fitoniny zavatra
ohatra ny mavesatra ohatra pitsara mample izy mitera étudier zay fitinoana zay fa io amiko dia anaty tapiray daholo le fédération na ny ligue zay pitsara mpilalao coach mpijery a ianareo mpanao gazety mialatsina mpanao gazety satria mpanao gazety moa matetika tsy atoko ny antony hoe anina fa dia matetika any amin'ny resy foana mampiresaka dia izy koa tsy maintsy mamoaka ny zetiny teny io fa mba tsitoko izany hoe le tsy maintsy misy farisena foana fa misy mandresy foana ny lalao dia tokony andinika ny tsirarera raha vita amin'ny match inona ny tsy mety pitsara mandinika ny coach ny joueur mandinika manodidina zay le izy zay nangatahana aloha zany nao ao aminareo mpanao gazety mihitsy moa ny tena lalana izy ity satria fitaizana le zatra gouvernement toetrano resantsika teo za toeto mandinika fa tena marina ny tena président école de récupé école de la vie tafita anatin'izany fitsarana raha nova toetransika tsy zao mihitsy tsy zao inovo tsy tafaova zany io fa zao mitaiza avy aty ambanitsika dia miainga mety afaka folo taona tsika voalovitra zao toetetro zany hoe miezaka zany hoe mampilaza fotsiny zay miezaka zay pitsara ezaka io moa omindray mandro tsy ndray mifoaraka fitezana zay fa iro fa tena tsetsatsearitra kely misy tena ty hoe misy an'le io zany efa hatramin'izay efa hatramina rigibina nomboka tany amin'ny fotoanandro ny tany misy an'le hoe manao parina miloka ery amin'ny gradin io a io hoe tena misy ifandraisany marina amin'ny aty ambony kianja sa tena zavatra hafa mihitsy nindreo le ery amin'ny ivelan'ny kianja reo tsara be le fantaniana dia tokony mpanao gazety mamaly izay satria nanao mpanao investigation manko fa za tokoa aloha maheno tsika anatin'ny tanandrikibe maheno fa za manokana aloha maheno matetitetika fa tsy haiko mihitsy aloha famarina zay satria ahoana marina moa zany nataoko hoe za fa pitsara etetry joroko ny terrain hoe mahitsy eo anao fa ola telopolo no tsarainao a manahirana karaha mba hitetra zavatra hafa koa anao vao mainka sahirana dia tena zay famarina zay zany mbola tsy voavary ngambany tena marina afatra farany ary président manalaka ia ny afatry farany foana ny zavatra anakira tiako tenenina zao hoe ny tontolon'ny rugby ngamba rahantsika manaiky fa efa misy fivoarana ngeza be mivoatra ny tontolon'ny rugby ka anatina zay fotoana zay a fa mila fiezana avy amin'ny tsiraray zany mba ahafahantsika manatratra ny tanjona amin'ny herintaona zao anao championnat d'Afrique 2014 tsika misy tanjona anakira tokony tratrarinao dia mifametanana daholo tsika io zany tsy vitanay samy rery tantana fa eo daholo tsika araka ny tenan'ny président Serra teo tena hoe miainga avy na fédération ligue section mpijery mpanao lalao mpanao gazety a ny vahoaka amiray malagasy ray manontolo mifametanana daholo fa tsy vitanay samy rery eo dia izay akory tsy miligana lamako koa miezaka manao ny asanay amin'ny tokony izy a tsy tonga lafatra daholo koa ny zavatra nataonay akory fa miezaka ihany koa zay a mba hanatsara ny fitantanana eto Analamanga mba hanasara ny rugby ihany koa dia mampanantena sy mampitokisina anareo mpijery fa miezaka zay tady vaholana nyty rugby eto Analamanga ty miaraka amin'ny rugby grave ny filohan'ny Nivy Analamanga sy ny filohan'ny komisiona amisanany fitsarana eto Analamanga no vahintsika tamin'ity andro ity andresaka betsaka mandina zay tontolon'ny fitsarana eo amin'ny fifaninanana eto Analamanga izay sy ny fivoarana sy ny tekasa ihany koa moa zany isaonana be nareo tonga teto tamin'izao aliny alahady izao resaka taranja